dia rehefa mivory ary zany ny Gideona fandresena ny fantrana vao mandray filazana tsika vahoakan'Andriamanitra rehetra satria rahana tsika ato amin'ny firenena maninona malotomolotra vorony ZFFM Gideona fandresena ninona fantrana aiza tsy any Komoro tsy any Maurice tsy any Zimbabwe fa aty amin'ny firenena malagasy tsika rehetra zany iraka atao amonjy ny voaka amin'izao fahoriana sy fantrana mianjady amin'ny voaka malagasy rehetrarehetra izao ity aho irao aho tao amenina mafy ka andeha sa tsy andeha ka raha tsy voavela eloko aloha anao tsy vitanao zany misy ny TZFFM tanora Gideona fandresena ny fantrana misy ny VZFFM vehivavy Gideona miady amin'ny fantrana dia mba ao anatin'izany ve ianao andeha itsika njaratsika zany manomboka amin'izao averiko satria efa andeha hiraka tenanao aloha zany no entinao no tenanao andehana malaky ho jereo any amin'ny carte any amin'ny fokotany any ao ve ny anaranao sa tsy ao izy zao mba fa mba nijery ny anarany tany amin'ny fokotany 20 taona miakatra mba ataova ambony ny tanana hoe ataova ambony aza mandainga amin'ny fanamasina ny mijery eo hoe so dia hoe menamena trao dia mba nangana ampidino amin'izay dia atsangano ndray izay mbola tsy nijery ny anarany tany na hatramin'izao na loolona izy na zokiolona izy na zandriolona izy taova ambony jereo zao fa iza zao ny maronisa le nijery sa le tsy nijery le tsy nijery zao ny mbola maronisa zara raha nisy ampahafolonareo tsy nijery reo zao mbola vao nandeha nijery ny anarany tany madamako zao nijery ny azy tany tsy ao ny anarany ny anano ao so ihany fa nijery tany dia zany fa ianao iady amin'ny fantrana nefa ianao ary zao hatramin'izao mbola tsy mandeha mijery ny anaranao fa roviana anao vao andeha hiraka hitako tokoa tsika mbola tsy nijery satria mbola tsy tonga ty baiko ty mbola tsy tonga le hoe iza no hirakay dia andana ity aho dia manomboka amin'ny herinandro ity zany nareo nanangatanana rehetrarehetra ro sy tsika atotokantrano atokoa zay namaly hoe za mbola tsy tany mandehana amin'ny herinandro ity malaky jereo hoe ao veny ianao sa tsy ao raha tsy ao dia maninona misorata zay feno 20 taona zay feno 20 taona satria itsika ato amin'ny firenena malotomolotra no andeha irahana hamonjy an'izany firenena izany itsika ane izany satria itsika efa voavela inona elo fa mbola misy olona tsy tonga saina amin'izany ihany hatramin'izao zany ngeny tsy dia mahataitaitra atsika tsy mampikiropaka atsika io satria tsy zatra an'izany fa dia ny anay dia niara-panahy ihany nefa niara-panahy sady tsy mafana no tsy mangatsika dia inona zany dia hoaizy ianao amin'izany tsy mamita tena inty ahirao aho fa inona nilazany azy ato zao nilazany azy ato zao ny baikomena ndiny fatsivy andehana lazao amin'ity firenena ty hoe mandry anesa mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahalala mijare mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahafantatra ataovy adala ny fony ty firenena ty ary ataovy lalindalovana ny sofiny ary ataovy mikipy ny masony fandrao hitany masony sy andre ny sofiny ary alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana zany hoe raha mahalala izy raha mandre izy raha mahiratra ny masony dia hibebaka izy dia ninona dia ho afaka izy nefa ny raha nanao an'izany izy isika ve ny rahan'izany sa olo-kafe isika satria voavela ninona tsika zany vahoaka an'Andriamanitra ny firenena malotomolotra voavela eloka dia meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka dia andahana teneno andahana lazao amin'ity firenena ty ataovy mandray ihany izy nefa aza mahafantatra zany ane
io fandehanao kerany Madagasikara io zao fa mandeha rany Madagasikara za raha misy fotoana hipetrahany eto Tananarivo fa lasa de miditra radio miditra télé de mpanao gazety antsoina lazao ndana lazao de teneno ataovy mahalala an'izany ihany izy fa efa tonga ny iraka efa eo le nantsoin'Andriamanitra efa eo le fiangonana efa eo le olona efa reny ny fitafinanaovany efa fotsy mangerana Madagasikara ataovy mahita an'izany izy ataovy mandre an'izany izy eritreretinao tsy eritreretiny saina ane zany hoe isika irery atao hoe kandida mirotsaka ho filoham-pirenena tafiditra amin'ny TVM tsy ahoanao de tafiditra ho azy eo fotsiny ianao hoe varavarana misokatra tonga de lasa io TVM io mandeha amin'ny canal 7 io era-tany zany mahita an'io tonga de lasa vetivety eo tsy ahoana any amin'ny RNM mandray tonga de voazava tonga de hoe lazao aminy lazao aminy ozy izy am'ty firenena ty hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo nefa aza maninona aza mahalala mandrenesa RNM ianareo aza mahalala mijere TVM ianareo fa aza mahafantatra jerevo ihany taovy mahita ihany mahita ny télé rehetrarehetrany any amin'ny radio rehetrarehetrany io andanana isaky ny mandeha faritany io de miditra radio miditra télé ataovy mahare amin'ny radio foana ny olona hoe zany io ny iraka nampanaovin'Andriamanitra iny mandeha iny tazana era amin'ny vahoaka rehetrarehetrany izy amin'ny fotsy sy manga ny vahoaka an'Andriamanitra iraka rehetrarehetra ataovy misy moa ny sasany amintsika de efa tsy miandry sabata zany tsony izy fa tonga de isan'andro ny azy de fotsy sy manga de efa fotsy manga ny anazy fa hoana ny anao ty ohatsy sabata sao de mba maloto i de tsisy anaovana amin'ny sabata tsisy maloto zany ty ny sabata fa manokana fa ty ny andavanandro ty ny latsinainy ty ny talata ty ny larabe ty ny lakamisy manga sy fotsy foana ny azy de misy miefinefina mihitsy ny sasany sady mipotsapotsa molotra mihitsy fanatisme de mietretry niakatra velona any an-danitra ve sy ny namasiny sisa ka izy mandeha iny de efa milaza izy nga izy miteny fa diny fotsiny nanaovany ihany vao mijery anao de efa fotsy manga de sasany mone azy VM tsy mba pozina azy VM iny fa iny GFFM iny raha iny poziny iny tonga de efa iny izy tsy menatra izy tsy miraharaha zany izy tsisy manao anazy hoe atao fotsy manga isan'andro isan'andro ny anao fa ny anazy tonga de ataony ny azy de iny izy efa miteny efa i zany teny iny anao fa iny zany de efa milaza hoe efa nirana ny mpamonjy ho avy amin'ity fireneny ty efa tonga ny mpamonjy ny ran'Andriamanitra hanavitra anao fantrana sy ny kolokolo sy ny any fa zao misy olona tsy ahitan'izany mihitsy na de hitany eo ary na de reny ary zany fa tsy malala izy tsy malala izy ataovy adala ny fony ty firenena ty ataovy lalindalovana soviny ary ataovy mikipy ny masony fa ndreo raha hitany masony sy andre ny soviny arahalala ny fony de aninona izy de hibebaka izy ka ho sitrana zay mahalala zany de hibebaka de aninona de ho afaka izy eto amin'ity firenentsika malagasy ity zay jamba zay marenina zay adaladala de tsy alala mihitsy izy de tsy afantatra mihitsy izy fa itsika ny irahana am'izany de tsika nge zany zavatra tsy de sarotra tsony ane zany nga tsika zao mila tenenina tsony isaky ny sabata hoe manao vafotsy tsy manga zao ary ny olona fa tsy tenenina manao fotsy manga tenenina hoe fotsy manga sabata ihany no tokony mba hanaovana azy fa ny sasany efa tsy voatananao sabata tsony fa san'andro izy de efa inona de efa fotsy manga izy zary tsy mahavita an'izany za zao mbola teny mivadiko hoe mba hampanjero akanjo fito any zany fito miova isan'andro san'andro de mba hiezaka koa raha mba mahavita aloha io moa hiezaka dolo zary mba niezaka hoe tena tsy nakena tsony fa tena reraka ihany ray ninana tapoka ihany verina ninana ndray aorao vina ndray ary ny eo afaka amin'ity le ty grave be ny izy taovy mandre ihany ny sofiny ozy izy aza atao mahalaly tsy ninana tsy haiko zay nampinana tapoka atao
voninana le mpandeha tonga dia tsy afaka tsonindray ohatrandreny le mifoka sigara reny tsy le misorotoka efa afaka andray divay fandraisana nisy alcool tapoka ny verina tsy afaka tsonindray dia miezaka hatrany aloha miezaka hatrany raha tsy ndreo alala ny fony ka ibebaka izy dia aninona ozy izy dia ho sitrana dia io ihany toizany aty amin'ny liko atoko 17 raha mijeritsika ny zavatra nafaran'i Jesosy liko atoko 17 liko atoko 17 ny amin'ny Galiliana sasany zay novonoina sy ny fanoharana amin'ny aviavy izay tsy namo misy voaka Galiliana reto zany novonoin'ny Pilato dia naharoharin'ny Pilato tamin'ny fatiny tao ny rany tena raha mandrika be zany tena mihitsy reto olona reto dia naharoharin'ny tao anatiny tao dia nisy koa reto karazan'olona 70 izy reto 70 nenjerany tilikambo reto koa tao Siloama dia maty tao koa dia ny fietreretan'ny olona zany tamin'izany dia ny hoe nisy fahotana nataon'ireo fianakavianareo matoa izy nyzohy ny zavatra sala amin'io nisy fahotana nataon'ireo olona reo matoa izy mainy tranony matoa izy maty ny zanany matoa accidenté tamin'ny fiarakodia matoa ny tafiny dalo sy ny jiolahy tao matoa ny poahany varatra tao nisy fahotana nataon'ireo olona reo aizaka olona ohatr' zao nefa zao ny hafarany fa nanota reo any amintsizy ny lalany nandanan'ireo zay ny natonga andreo dia hoy izy Jesosy amin'le olona nananeritreritra amin'izany dia ataonareo moa fa dia reo olona reo ve ny mpanota indrindra tamin'ity tany ity ka nozohin'izany zavatra izany za lazaiko anareo izy Jesosy fa maro tamin'ireo olona reo nge tsy dia nanao adalana sy fahotana ohatran'izany fa sainginy hoe tonga ny androny zany dia any amin'izany toerana zany no hafatesana samy manana ny fomba hafatesana moa ny olona taka ny Jaona mpanao batisa tonga ny andro ny tapitra ny fotoana ny Jaona mpanao batisa ary aponja izy tsy mieritreritra ninona fa zakany tsara ny fonja vetivety eo zavatra tsy ampoizina reto hoe voahitany Jaona dia atao iny ho tapahana ho ny lohanao ka na Jaona mpanao batisa sy mba tsy tonga saina hoe fa ahoanako ty fa dia inona ny ratsy ny nataoko no tapahana ny lohako Kristy efa eo fa tsy nanao intervention mihitsy hoe tena mandidiny anjely fa dia tapaka io lohany io fa vao miala eo dia miverina amin'ny lohany miala indray le lohany tapaka iny miverina ary amin'ny tendany ery zany ve tsy ho azon'i Jesosy ho atao raha nataony fa navelany tao fotsiny hoe zay zany ny kristiana navelo maty martiora torana velona atsipy any andavaky ny liona tapahan-doha fa tsisy intervention n'Andriamanitra zany fa dia navelany tao fotsiny dia be tabe ny olona lazy hoe ka raha mahery ny Andriamanitra maninona tsy namonjy azy amin'ny vavany liona raha mahery ny Andriamanitra maninona tsy namonjy azy tamin'io afo nandorana azy io raha mahery ny Andriamanitra maninona tsy niaro azy tamin'ny lohany tapahana io fa izy ny Andriamanitra ivavahany raha mahery ny Andriamanitra ko maninona tsy mamaly azy fa voan'izao zavatra zao izy raha mahery ny Andriamanitra maninona zany niteraka tsy manambady nefa izy miseho mivavaka zany mivava rehetrarehetra nareo mba mivavaka nefa zao ny fiainanareo zay tsy mivavaka zao ndraiky moa tsika mivavaka sady tsy mafana no tsy mangatsika koa dia izy ny tompo hoe tandremo fa zao dia mieritreritra nareo hoe dia nanota mihoatra ny olona rehetra io olona io no nahatonga ny zavatra io nitranga taminy zay fa tamin'ny androny Joba fijeriny olona nampaheriny Joba dia mazava be tsy anao raha nga nanota ianao matotratra ny zavatra ohatr' zao mifinanao amin'Andriamanitra mibeba ianao raha olona tsy nanota tsy nanao adalana ve anao zanakao anatin'ny fotoana ripaka daholy fa nananao ripaka daholy zao anao mbola zohin'ny aretina zao fa nga Andriamanitra io tsy mahita ka tsy malala ny soa nataonao sy ny anana nataonao dia zao ve ny hafaranao nefa nanompo anazy tandre moa izy Jesosy tsy mba ho maika hitsaratsara olona amin'ny zavatra ohatr' zany io olona io matotsy io nge ny vavaka zao ny hafaran'ny fiainany nanao an'izao io ny zavatra nataony io fatatrainy nataony io ka zay ny natonga ny lozy io taminy aza mba mitikititra amin'izany fa dia zao raha tsy mibebaka nareo izy Jesosy dia mbola ho tratra ny zavatra ohatr' zany koa aleo ny tena no jerevana
so dia mba hanjoana koa no mahazo an'ireo olona reo tsy handatsa an'ireo tsy hanameloko an'ireo tsy hay vava sy toatoa amin'ireo tsy dingidingin-drambo amin'ireo fa io mety navo azy fa ianao tsy vo fa tsy hainao na mety ohatran'io koa navonao na miafino io no anao latsain'ny olona koa nao rehefa avy eo fa iverinareo ve ozy izy jesosy fa dia ireo olona reo dia mpanota mihoatra no mpanota rehetrarehetra no zoin'izany fa raha tsy mibebaka koa ianareo dia horingana tahaka azy ireo koa fa tsy hoe koa reny jereny tilikambo tao reo dia zay nafaty anazy dia hoe mpanota daholo reny accident amin'ny tobily izy dia maty tao dia mpanota reny matoa maty fa raha tsy mibebaka koa ianao ohatra zay koa no miandry ianao ato amin'ity firenena maloto molotra ity dia toy izany Kristy ilay fanazavany fanoharana ny amin'ny aviavy anankiray izy anambolenina teo amin'ny tanimbolony dia izy tampamboatra n'ilay tanimboloboka hoe efa 3 taona zay aho no tonga nitady vo tamin'ity aviavy ity fa tsy nahita kapao io nahoana io no manimba ny tany fa ny mpamboatra namalaka nanao taminay tompoko avy alao ihany izy amin'ity taona ity mandra-piadoko manodidina azy ka asiako zezika ngamba mbola moa izy fa raha tsy zany dia ho kapahinao ihany 3 taona nandrasana amovo isika 3 taona dia manaova fotoana atsika zany hoe androany zao tsika mamarana ny taona 2017 dia manao manisa miverina décembre 2017 hatramin'ny décembre 2016 taona iray décembre 2016 hatrany amin'ny décembre 2015 taona roa décembre 2015 hatramin'ny décembre 2014 taona telo nanomboka tamin'ny décembre 2014 ianao zany nandrasan'ny tompo hoe amovoa ve sa tsy amo décembre 2014 zany ina moa nandrasany taminao zany tamin'izany tsy haiko ny atsika eto amboatra atrimo zao ohatra hoe dia fanorenana fiangonana no miandry antsika eto dia 3 taona zany ianao nandrasana eto amboatra atrimo zany nanao venao sa tsy nanao nandritrin'izay 3 taona zay sady le paporisika fotsiny ianao fa tsy mba nisy nataonao fa dia vita io dia efa tsara tsy vita io dia efa za tsy manao mihitsy ohatra zany ataoko zany 3 taona zany nandrasana anao nanao venao sa tsy nanao tamin'ity fiangonana ty sa lozanao niala ndray ary fa tsy tato intsony kio fa hoe tsy vita ntsony io dia andrasana ny vo amin'ity taona ty anaty tao anatin'izay 3 taona zay tsy nahitana vo ianao dia mandeha koa zao mandeha ny M7000 fandroenana fiangonana mbola tsy ampy 3 taona angamba mananomboka tamin'ny 2016 roa taona izy zany amin'ity 3 taona izy zany amin'ny taona ho avy dia miperaka koa fanontaniana dia miandro vo aminao foana zany ny tompo dia ianao koa hatramin'izay mety ho missionnaire mety ho évangéliste mety ho pasteur tonga tamin'ny toerana anankiray dia miandro vo aminao ny tompo hoe mba misy fiangonana mitsangana misy olona vita batisa isa-taona isam-bolana isa-taona firy ny isany manao ahoana misy vokatra sa tsisy ianao lo olona tazona fiangonana manao ahoana ny fandrosin'ny fiangonana tantananao io koa 3 taona lasa izay nisy vovy hatramin'izao sa tsy nisy dia hoy izy ny tompo hoe kapao fa tsy mamokatra tsy tana vo mihitsy kapao za mijery an'izany raha mijery n'ity mission ny ran'Andriamanitra atsika ty rehefa tonga amin'ny fanjakana atsika dia 3 taona koa ny andrasan'Andriamanitra ny vo zany hoe anatin'ny 3 taona zany dia efa misy zavatra miova mihitsy eto raha tena mamokatra tsara itsika amen amen 3 taona fa raha fa tsy misy eo anatin'ny 3 taona dia hoe kapao io fiangonana sy pasteur Mahiolo io fa tsy mamona ndritry ny 3 taona dia isy lahy zany aloha mba asiana zezika ary izy amin'ny taona ho avy tsika zany zao zay tao anatin'ny 2014 anakaty zay tsy nahitana vo
anatin'izany mbola misy olona atao amintsika mbola tsy matoky amin'izany fanatitra zany, mbola tsy matoky amin'izany fafolo karena izany. Nisy andreny antso reny atao double ny fanatitra amin'ny fafolo karena, dia nisy nanao tokoa, dia misy manao mitovy amin'ny fafolo karena ny azy ny fanatitra, dia misy manao atsasaky ny fafolo karena ny azy ny fanatitra, dia misy manao hoe raha betsaka ny miditra dia betsaka ny fanatitra, dia betsaka ny fafolo karena fa arakarak'izay anaovany azy eo. Fa firy ny mbola natazona an'izay amin'izao fotoana zao. Tao anatin'ny 3 taona hoe tena mbola voazoko mihitsy hoe tovy amin'ny fanatitra ny anany fafolo karena, tovy amin'ny atsasaky ny fanatitra ny fafolo karena ny anany fanatitra, na roa avoen'ny fafolo karena ny anany fanatitra. Firy ny natazona zany. Fa zao andao ary fa ho asiana zezika izy. Tsika fiangonana apokalipsy zany tafiditra anatin'ny tiafara teo eny nanomboka tamin'ny 2014 décembre 2014 tapitra 3 taona ty décembre 2017 ty. Dia matoy afatra io tonga ty amintsika, tsy nahita vota amintsika zany ny tompo. Nefa tsika eo fa tsy nahitana vokatra tsika, na ny fiainatsika, na ny toetratsika, na ny asatsika, na nyzay fanompona ataotsika, ny fatokina, ny fijoroana amin'ny toetratsika, tsy nahitana vokatra. Baiko zany zao hoe kapao io amin'ity farany taona ty, kapao io na tanora io, na zazalahy io, na zazavavy io, na antitra io, na olon-dehibe io, kapao fa tsy mamokatra manimba ny tany. Dia hoe andao ary tonga ny afatra amintsika zany, satria mbola navela eloka indray ny fiangonana araka ty perikôpantsika ty. Aleo re mba hojerevana amin'ny taona ho avy, fa raha tsy mamokatra izy amin'ny taona ho avy zay vao atao inona amin'ny 2018 izany, 2018 izany. Tsisy tointsony ny vakiteny ato, namokatra izy tavela eo io aviavy io. Amen. Tsy namokatra io aviavy io amin'ny taona ho avy tamin'ny décembre 2018. Voakapa sa tsy voakapa io? Misy toy ny veto amin'ny baiboly sa tsisy? Tsisy toy intsony ny kapana vela sa tsy ny kapaina. Efa mivoaka ny didim-pitsarana, voaka ny didim-pitsarana. Heritaona sisa ny andrasana antsika fiangonana. Tsy amokatra ao anatin'ny heritaona io satria mbola navela eo tsika ny heritaona décembre 2018. Raha jereva zany efa vita ny fifidianana, ohatrany magagy zany. Hatramin'ny heritaona zany, zay tsy mamokatra rehetra mandra-pavita ny fifidianana. Voakapa sa tsy voakapa? Misy hira zay kapao fa manimba nino izy? Kapao fa manimba ny tany. Fa zay mamokatra rehetrarehetra dia hianjaanja eo tavela eo fa tsy voakapa izy dia mivoninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ary za dia milaza amintsika fiangonana, za mino fa tsy miverina ntsony io tioroteny io, fa ity io no tonga dia tsy miverina ntsony io mandra-patapitry ny 2018. Zay rehetrarehetra mbola mamoa fa nasiana zezika, ho asiana zezika mafy tsika zany manomboka amin'ity taona vaovao ty, dia mipetraka eo zay mbola tena mamo. Fa zay rehetrarehetra mbola sady tsy mafana tsy mangatsika, mbola ny fiainany teo aloha ihany, mbola fiainany iny ihany mbola hoentiny, za tena miala amintsika. Be da be no voakapakapa amin'ny taona ho avy io, tena voakapakapa amin'ny ranjo maina sy any amin'ny fotope sy any amin'ny ino misy ty fotokatoka mihitsy, zay fotofotony rehetrarehetra maninona daholo zany voakapa daholo. Fa dia mahay rezy voaka an'Andriamanitra, fa dia efa basy aty fitiavana ny Jesosy io, fanoharana ny meny io. Efa tokony efa mivitaina tamin'ity taona ty ianao, fa hoe tena mbola misy famindram-pondray rety. Alao ary asiana zezika. Ka raha amin'ny taona ho avy mbola tsy mamody atao inona? Dia maninona ary ty perikôpa ty aty amin'ny farany taona décembre koa no nivoaka, fa tsy tany amin'ny volana juin na amin'ny volana mai, fa ty amin'ny farany. Satria zany taona ho avy io zany ny farany anasiana zezika atsika. Fa efa tany aloha tany io mety efa nisy, fa jerevana mbola tsy mamokatra ihany.
de mialatsiny aminao zany ry azo avy avy fa de zao efa nampahafantarina meloa isika ka raha ianao fasina zezika io ho asiko zezika ozy izy mandra-piatoko manodidina azy ka raha tsy ambola amoa amin'ny taona ho avy de tsisy famindram-po intsony zany a tsisy famelan-keloko intsony izany fa dia vao kapa ianao ka na ianao zany amoa dia tsy voakapa na ianao tsy amoa dia ho voa kapa zay tsy amoa dia voa kapa amin'ny taona ho avy sangany ny tanany zay tsy amoa ho voa kapa amin'ny taona ho avy sy vitehakary zany fa ho tsarain'Andriamanitra eto tsika fiangonana rehetrarehetra fa dia izy kapa rantso amin'ny taona ho avy io za zany de efa tsy ho gaga ntsony a zany raha ndrendray tsika nakaizy zany na voakapa tsy ao ntsony fananinina voakapa fananina izy voakapa zany namoa tsy namoa tsy nahitana vo ka zay tsy ahitana vo zany amin'ny 2018 io de vo inona daholo zany voa kapa ianao de tsy fantatro manao na fofony zany rehefa voakapa ianao amaranantsika azy Timoty voalohany toko faefatra Timoty voalohany toko faefatra andininy voalohany ny amin'ny fiamorany sasany sy ny fananarana ataon'ny Timoty azoto anefa anjara fanompoany andininy voalohany io nakatsika lesona ny fanahy miara-milaza fa amin'ny andro aoriana dia hiemotra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny démonie hiemotra amin'ny finoana ny sasany izy tsy ny rehetrarehetra fa ninona ozy izy ny sasany izany hoe zay tsy amoa zany fa asiana zezika amin'ny taona ho avy io dia tsy maintsy haninona daholo kio zany reo olona reo tsy maintsy hiemotra reo dia manaiky fampianarana inona démonie za tena gaga mihitsy misy olona eniko hoe nampiverin-dalana azy dia nisy olona nyteny taminy fa za onony efa lasa manompo sampy tenenin'ny olona anankiray mandeha any amin'ny omby azy sy mipisikity dia tena fainonany zay dia nakivy anazy dia tsy nivavaka ntsony izy nefa le olona nytenen'le izy mivavaka fa izy nitenenana no tsy mivavaka dia zay le manaiky fanahy mamitaka sy fampianarana inona démonie za raha tsy hanananao profo tsy hitanao maso akoriny dia zany dia mampiverin-dalana nanao dia efa tsy izy tsony fiangonana io fa potika amin'izay io nefa le fiangonana amin'izao voamaika le fiangonana izy le tromba zay mamirapiratra be mihitsy le colosium satria fa nahely taony tsa hoe izy faty beta be no faty ao fa izy bomba hipoka ao amin'inona amin'ny colosium io dia na dia tsika ato anatiny azy ny olona sasany dia nisy nanao an'izany ny sasany hoe itsika menakavy tsy mandeha any daholy a voaloha solotena no alefa dia mba raha maty misy bomba mipoka ao dia mba misy andevona an'le solotena lasa any fa tsika rehetrarehetra tsy mandeha any daholy aloha miandro trano fa raha voalasa ny daholo koa ny mpamaky trano grave be moa dia amarinina amin'izay le izy nefa fatahorana inona fotsiny bomba hipoka mamirapiratra be tsy hita zay anaovana antsika hoy le tromba reo le fampianarany démonie reo tsy hita mihitsy zay anaovana azy tsy zaka le famirapiratany mangasiny fotsy dia tsy zakanay ka any aparany any iso zany fa io amin'ny taona ho avy io mitona ho avy ny fiafarany io fa tsy lavitra intsony izay tsy mamory rehetra dia ninona hiemotra dia voa kapa satria nahoana izy ireo miemotra manaiky fanahy mamitaka sy fampianarana inona démonie andininy 3:10 ary amin'ny 3:10 dia ozy izy hoe sy manaraka mandra-piavo tandremo ny famakian-teny ny fananarana ny fampianarana mandra-piavo tandremo ny famakian-teny ny fananarana ny fampianarana dia rehefa misy olona mamaky teny telo isa-tsabata dia ianao zay mamaky teny zany dia mitandrema hoe za hamaky teny
fa ataoko tsy misy diso mihitsy io na iray azy tandremo le famakiana iny fa rehefa mazava tsara io vaky teny io isan'ny toroteny ko io vaky teny fotsiny tandremo mifamakiana teny hitako mihitsy lolona fa tena niezaka mihitsy mba anao tsisy diso fa tratra ihany izy tao anatiny tao fa zava-dehibe izy efa manao ezaka mivaky teny zay hoe tena tsisy diso fa so isaky ny mamaky ianao de misy diso k mamaky ianao de misy diso za ve na de nieno anareo de za ve de raha sy ngeny vaky tenitsika Timoty voalohany toko faefatra manomboka ny diny 7 tsika ny vakitsika hatramin'ny 9 de zao no amakiko azy mandra-piaviny tandremako ny famakiako ny fananarana ny fampianarana aza mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay amin'ny nomena anao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan'ny loolona mazoto ihevitra izany zavatra izany dia mikeleza aina fatratra amin'izany mba hisento amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao aiza zay hisentonao izy inany vaky teny eo aniny hiseho fa tsy hisento de ohatr'izay le izy karaha zany ninonany olona mamaky teny na ianao za rava daholo tsisy mandeha milo ataovy tsara ny vaky teny de manaova exercice tsika isa sabata isaka zay mitsangana mamaky teny eto le mpamaky teny de isao firy ny diso ataony diso firy neny olona Jean Claude neny olona Jean Chrysostome neny olona Jean Dédé neny olona Jean Delacroix firy ny diso nataony tao misy Jean daholo ny anarandreo andritry ny vaky teny nataony de etra tsara fa manomboka am'izao zao anao ezaka kotsika satria ianao mpamaky teny diso lava amin'ny vaky teny io ao asiana zezika ianao amin'ity taona ho avy ity mba tsy anao diso tsony amin'inona amin'ny vaky teny fa raha mbola manao diso anao tapitra ny taona de ho kapaina ianao tsy mahazo maninona intsony zany tsy mahazo mamaky teny intsony grave zany de mba patsisy diso an'io ry lolona satria tsika matetika lolona mamaky teny rehefa eo de mba misy pasteur de pasteur mamaky de fa ataovy exercice any an-trano sanandro le vaky teny vao manomboka zany ny lahady de fa vakio perikopa fa hoe anany mamaky teny amin'inona amin'ny sabata de fa exercice ianao de fa tongetanao raha vao tsisy diso ivaky teninao fa miteko io fiangonana ray manontolo hoe zay vao tena tsisy diso na ny ray azy mandra-pavitany vaky teny rehetrarehetra de miteka ohatr'izay ny fiangonana rehetrarehetra ka de takizay koa nitondrantsika ny fiainam-pianatsika rehefa mahazo zezika mitaona ho avy io mba tsy anao ny diso intsony saorantsika Andriamanitra amin'izany afatra zany de hitsangana ivavaka atsika ivavaka itsika isotran'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra ray eo Andriamanitra Abraham ianao Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba Andriamanitra fitiavana tokoa ianao satria dia raha ny sitraponao tompo dia tsy misy na dia iray aza aminay no hokapaina satria tsy mamoavoa ankehitriny Jehovah Andriamanitra nomenao anay ny afatra fa ato anatin'ny firenena manolotomolotra izahay koa dia manolotomolotra ohatran'izany ihany koa kanefa dia nakavainafo ianao avy amin'ny seza fiandriananao tamin'ny alalan'ireo anjely ireo ka nanehaka izany ka dia nitehaka tamin'ny molotray tokoa izany ka dia afaka ny elokay ary voavela ny fahotanay dia anio androany tompo atao am-piangonana atao tokantrano ato aty ambony fiarakodia dia mandre feo izay manao hoe iza no hirako ary iza no andeha ho hirakay dia maly izay amin'ny feo mafy manao hoe inty aho irao aho koa dia misaotra raha eo fa nomenao anay ny afatra manao hoe ndana lazao amin'ity firenena ty mandrakariva hoe mandrenesa mandrakariva ihany nareo nefa aza mahalala ary dia mijere mandrakariva ianareo nefa aza mahafantatra hoe ianao Jehovah ataovy lalin-dalovana ny fony ty firenena ty ary ataovy lalin-dalovana ny sofiny ary ataovy mikipy ny masony fa ndra ho hitany masony sy are ny sofiny ary alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana dia matoko izay Andriamanitra raha eo fa voarainay zany ny afatra izany ka dia andeha tokoa izay satria ho asiana zezika ka dia moa zato avyeny amin'ny taona ho avy iny anao ary ny dera sy ny aja sy ny voninahitra mandrakizay tsisy anena diray aza amin'izao fiangonana zao avy tsy amoka ho kapaina tompo fa dia amoka raha tokoa izay ny amin'ny zeziky ny fanahy masina satria voavela heliko izay
ny anaran'i Jesosy maty ny levona nitsangana araka ny sotra masina no angatana izany ho azy ny dera sy voninahitra mandrakizay. Alleluia, amen.